Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Tena naniry ty ahafantatra marina ny atao hoe fifaliana izao tontolo izao ity tovolahy anankiray, ka lasa nanantona olo malaza anankiray atao hoe Spencer ary dia nametraka fanontaniana taminy. Inona marina moa tompoko ilay tovolahy atao hoe fifaliana izao tontolo izao? Avy ary ianao anaka mipetraha eto amin'ny seza eto anoloako, hoy inga Spencer, fa asehoko anao ny fifaliana izao tontolo izao. Ny fifaliana izao tontolo izao dia azo oharina amin'ny divay erany vera atolotra ny olona voaheloka ho faty eo amin'ny fotoana amonoana azy indrindra. Fahafampo kely sady farany tataovan'ny antso maranitra fanapahan-doha efa hikaratoka. Ireo fifaliana matsatson' izao tontolo izao dia tsy tsara fa ambany. Mandiso fanantenana izy ireny. Loaty, tsy misy fahalebiazana, tsy hita antenaina. Manamafy ny fo fa manalemy ny sitrapo. Manimba ny saina mampanahy ary misakana ny tsilontsaina sy ny fiasan'ny fanahin'Andriamanitra. Ny fifaliana izao tontolo izao dia mahavelo tebiteby, ahatsiarovana ny tena omany rery, mahatonga tahotra, mandatsaka amin'ny fahamoizam-po. Ary tsy misy na dia iray aza amin'izy ireny izay mba sarobidy na kanto tokoa na mahafa-po ny fanirian'ny fanahy. Satria ny famirapiratana hankosika hita eo aminy dia tsy ampy ahazava izao tontolo izao fa toy ny fahazavana mitsilopolopon'ny jiro labozia anankiray. Fiainana apokaty hoy ilay olo malaza ny fifaliana izao tontolo izao. Endri-javatra fotsiny izay anafenana longo mitotobozaka, izay enti manadino ny fahorian'ny tany. Rehefa vita ny lalao dia inzay re manakotsako ny aretina. Simba no fahazo tokomana ary tsaroana ho mahantra lavitra noho ny teo aloha aza ny tena. Misorotra mibaribary eo anoloan'ny maso amin'ny endrika mahatsiravina ny zavatra mampalahelo samihafa fahita eto an-tany, toy ny lainga, ny halatra, ny fankahalana, ny faharatsiana, ny fahantrana. Jereo ny tokantrano maso, ny fitondran-tena ratsy, ary ambonin'izany rehetra izany ilay fahorian-tsaina sarotsaronana fifalifaliana antendro-molotra fotsiny. Inona ary tovolahy ny vokatra izany? Tranomaizina, fisaraha-panambadiana, famonoan-tena ary heloka be vava isan-karazany. Azo fitinina amin'ny teny anankiroa anaka ny fifaliana izao tontolo izao: ny fahotana sy ny fahafatesana. Izany indrindra no afatra izay napetraka amintsika amin'izao andro izao, arak'izay voasoratra ao amin'ny Jaona 1:5-7 manao hoe: aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray, fa ny zavatra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Simba muralo
izay fa mandalo avoko mielina riko mandalo ny zavatra rehetra eto mamitaka voko ireny mora simba morano sy aharitra mandraky izay fa mandalo avoko mba atopazireny maso hitazana lay anioany hibanjina ilaya kanilay paradisa sisy akaso onenana dray androany tarika feo iray Sayanao varimarina manadino ilay fodina karaisoje sopanadio ny otanao rehetrany mba atopazireny maso hitazana layaniwani ibanzina ilayakani lay paradisa sisiakasu unenanandray androany maatupazireny maso hitazana layaniwani ilaya kanilay paradisa sisakasu unenana dray androany asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana dia fifaliana trano miarahana aminao atao anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana arabaina daholo mpiaino rehetra tsy akanavaka iresaka izay mahasoa ny fambolena indray sika nio koa dia manasanao angilatsofina sy ankafiny fiarahana isan'ny fahavalo mahakivy ny mpamboly ny bibikely izay mpanimba na mpihinana ny voly mampiena vokatra mety ho azo tokoa izy ireny bibikely fahavalo ny vary atanimbary no ndeha ho resahana inona izany fositra azo resena tantara nosoratany Zoanitra andrenesanao any Nartina sy Rila mandreraka mihitsy ny fambolena rehefa toy izao ka zao ny tena hoe mitatatra ho an'ny sasany fotsiny mahakivo mariny fa nanomboka oviana indray hony ty serpetera no miteny rery zany raha mahita ze mpandalo akory nanomboka ho maly raboana fa de nisy imina loatra re inona moa fa tsy ty famboleny ty ihany nga misy mampiteny rery afa-tsy io fa ahoana raha petera avisy aty avisy raha ijery hitany sereo feno fositra ny tambary
zao ve de tsy ampiteny rery am'se tena fosotra marina fa tsy de tena olana be reo e. Atao sedobo rano io tany misy fosotra fotsy io de ho sepitra roa faty reo bibikely reo. Zany ve tena mba vahaolana ve zany? Andramo e, toboana rano mandritra ny herinandro de ho hitanseho ny vokany. naombo le vahaolana rabona misaotra anse. Tsy sosorana raha-petera fa zao ay aoriana ny fiakarany vokatra eny an-tanimbary de asao avetrany ny tany anampitehana an'ireo fotobarita vela izay mitahiry ny olotry ny fositra ireo. Zay atao de ho fongotry ireo fahavalo ny se de ireo fosotra fotsy ireo. Ay ve ka fahavalo azo resena tsara ny fositra? Tonga de ataoko avetrany zay rehefa miakatra ireo vary roa tsy nanany roa reo. Mariny mahazo to manao fampiarany e de mahavokarary se arono arbona ahoana indray ny amin'ireo fano sy ny sakivy mamely ny vary atanety sy ireo katsaka mety mba hisy vahaolana ihany koa ve? Esy misy tokoa fa aleo amin'ny manaraka lazaiko an'se fa somary maimaika kely azao e. Na ahoana tongava ny an-trano raha riva de atoroko an'se ny vahaolany e. Eny are de raha riva zany e. Ny vary an-drano na ataontsika ihany koa hoe vary an-tanimbary matetika ny lasibatry ny fosotra fotsy. Tsotra ny vahaolana, asaina tsara ny tany aorian'ny fiakaran'ny vokatra dia atao dobo rano mandritry ny herinandro le tany misy ity bibikely fosotra fotsy ity. Manasanao no fanandramana dia ho voavahan'ny olana e. Zoanitra sy rilano ny farimbona na totosan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Sambatra tikolotra resa taniko izay tela lova no maniny ray ilay tany vaovao asianao izay vonon-kandresy izao fiainan'izao azavazina fa neto mandalo miserana ihany ny afaliana ny sainty sy tomany koa fangana fizefa miandry anao ny mpamonjy miandry anao i Kristy andray manonto ny fibebahana tsy efa WR koa ny zazara andao balaky Sabatsy fotoana ny andrasoandraso fa tsy tompo ny hoavy anao na ny ray minitra za tsy fantatra koa ny otapao ny hevitrao azavazina fa neto mandalo miserana ihany ny afaliana ny sainty sy tomany koa fangana fizefa miandry anao ny mpamonjy miandry
miserana ihany miafaliana ny sainy sy tomany koa fangana fizy efa miandry miandry anao ny mpamonjy miandry anao i Kristy handray manonto ny fibebahana ny fibebahana. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Ry mpiainy malala dia misaotra an'Andriamanitra indray tsika fa nomena ty fotoana manokana androany ity ka andeha hiaraka hanorika ny lohantsika mba hisaotra azy. Ny dera sy ny laza ny hery voninahitra mandrakizay dia ho anao ray malala sy tsara ary masiny indrindra any an-danitra. Eny misaotra anao zay tsy mitsahatra ny manonony izany teny izany satria lehibe ny famindramponao, lehibe ny fitiavanao anay ary izany famindramponao izany tsy nahalanytritra anay ka mbola nahafahanay tamin'ity androany ity indray miona amin'ny alalan'izao fampelezam-peo izao. Ray malalo mamelany elokay mamindrafo aminay ary aoka ny hitoetra ny fananao masina aminay tsiraray avy ka raha andinika ny teninao indray zahay dia sokafany izany fanahinao izany ny masom-panahinay kosa andinika iaino ary atakatra izay tenao lazaina dia tononona sy angataniny amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Andesika hiaraka anokatra ny baibolintsika ka hijery izay voasoratra amin'ny Exodosy 2 ary ny 17 sy ny 4. Exodosy 2 sy 4. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny ampitsoniny dia nivoaka indray izy ary indreo nisy Hebreo 2 lahy niady dia hoy izy tamin'ilay diso, nahoana ny mamono namanao ianao? Fa hoy izy, iza no nanendry any alahy ho mpanapaka sy mpitsara anay? Moa mikasa mono ahy koa va ialahy tahaka ny namono ny alahy ilay Egyptianina? Dia raiky tahotra Mosesy ka nanao hoe ay fantatr'olona izany. Misy tantara anankiray misongadina indray. Tantaran'ny Mosesy izay mitazatazana ireo rahalahy miasa mafy. Ary tao anatin'izany fotoana izany nefa dia vao aingana kely tsy ela akory fa ny ampitsony le voalaza eto hoe ny ampitsoniny dia ny ampitsony izay namonony Mosesy ilay Egyptianina dia mihevitra izy fa tsy misy olana ny fiainany. Maraina vaovao indray misokatra ary nijereny reto mpirahalahy Hebreo izay niady. Ny antony ady moa dia be deaibe satria rehefa ao anatin'ny asa mafy ianao dia misy ny fahakizitinana, ny faharerahana dia mitarika ho amina fomba fisaina mety manana herisetra anaty ary tiana avoaka izany herisetra anaty izany ka tsy mahagaga ireto Hebreo 2 lahy ireto raha lianady vetivety eo. Ao anatin'ny sarotra dia izany ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika. Tsy mifampijery intsony ny olona, tsy mifankahazo teny intsony aza matetika ary ny olona iverina izay tena ho tsara manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra satria Hebreo reto, olona ireto nitaizana araka ny tenin'Andriamanitra. Mino afa ny maraina alohan'ny andehanany asa dia efa manao fotoam-bavaka tahaka ny mahazatra azy ary na ny hariva alohan'ny atory ihany koa dia mbola manao fotoam-bavaka. Eny misy ary eny am-perinasa eny dia mandeha ny fotoam-bavaka kanefa tsy maintsy mitady irika Satana amin'izany fotoana rehetra izany mba azahoany mandrava izany fifandraisana amin'Andriamanitra izany. Ka tsy ny maha Hebreo no misakana ny fidiran'ny Satana an-tsehatra fa maika aza dia manentana azy mba hanao zava-dratsy. Ary izany indrindra ny tokony tandremantsika ry mpiainy malala. Aoka tsy hevitra ianao hoe efa kristianina aho,
efa manao fanompam-pavahana maro ah, efa manaraka ny fanompoana rehetra zay misy ho an'Andriamanitra aho ary manao ny zavatra rehetra, kanefa misy ny fotoana zay mahalavo anao, satria ao anatin'ny raim-pimaso zay tsy ambenana dia tonga ilay ratsy manetsika ilay zava-dratsy rehetra manodidina anao ary tafiditra ao anatinao ihany koa izany. Koa indreo ary reto Hebreo roa lafa niady de tsy mahagagy intsony zany toe-javatra zany, satria tsy nisy ilay fiambenana ary rava lay eritreritry ny fifankatiavana tao am-po. Ka rehefa niady izy roa lahy dia tonga ny fanahin'Andriamanitra, lay irak'Andriamanitra zay mbola mitazona lay aim-panahy tsara tao aminy, satria mbola nievitra izy fa tamin'ilay fotoana zay namonoany ny Egyptianina de i Mosesy io zany dia nanao zavatra tsara izy, ary ny zavatra tsara zay netretiny de zao hoe nipetraka teo amin'ny toeran'ny mpitsara izy ary ny tsara marina, ary zany tokoa no izy satria famarinana ane no namonoany lay Egyptianina, satria hita ny fahadisoana. Ary eto ihany koa dia mbola nijoro mpitsara ireto Hebreo roa lahy ireto izy, tsy avetrany izy de nilaza hoe ny anankiray ny diso na ny anankiray, fa zao no fanontaniana zay napetrany nanatona n'ireo roa lahy niady izy, dia fanontaniana tsotra de tsotra ary fohy de fohy: nahoana no mamono ny namanao ianao? Nampianarina azy tokoa ny tenin'Andriamanitra milaza hoe tiavo namanao tahaka ny tenanao ary aza mamono olona. Kanefa rehefa niteny izany izy teto, teny mpitiavana izany, dia zao no valiny zay azony eo amin'ny 4:10. Fa hoy izy, iza no nanendry ny alahy ho mpanapaka sy mpitsara anay? Ry mpiaino malala, tsapanao tsara ve zany valiteny zany zay mifanohitra be debe amin'ny tenin'ny Mosesy? Mosesy de nanao teny fanajana, nahoana no mamono namanao ianao? Ary valiteny kosa de iza no nanendry any alahy? Tsy ianao itsony fa ialahy. Teny famazivazina, fanambaniana, teny tsy fitiavana ary teny efa tafahoatra, satria Mosesy anerany seho teo anatrehan'izy ireo dia zanaky ny mpanjaka vavy, oka mbola taditsika ary amin'ny mahasolo-tenany ny lapa azy no ijoroany eo, manana ny maizy azy izy na ny akanjo nanaovany aza dia akanjo zay natao avy tao andapa, kanefa dia tsy nisy aja, tsy nisy voninahitra nomena azy. Ary raha mba nanontany izy mba hatonga ny fitsaharany ady ny tro-panelanelana dia teny ratsy zay no azo ilazana azy. De tsy vitan'izay ihany nataony reto roa lahy reto, fa nisy iray amin'izy ireo teny tamin'ny Mosesy zay nivadravatra, ary mino aho fa io anankiray io no manana ny fahadisoana raha niady tamin'ilay Hebreo anankiray, satria izy no avovava indrindra. Ary zao no lazainy eo amin'ny tapany 2:4: moa mikasa mono ako va ialahy tahaka ny namono ny alahy ilay Egyptianina? Mahagaga zany. Ry mpiaino malala, manana rahalahy ianao, mahatsapy ianao fa ireo rahalahinao mpiray tanirazana aminao ireo dia nanaovana ny tsirariny, noho izany natonga anao niditra ho mpitsara, satria ianao manana ny fahefana. Zay ny nanana ny Mosesy teo amin'ny fahefana mba hitsara, fa na de ny ampahany monja aza eo amin'ny fiainany reto Hebreo reto, kanefa dia natao tsinotsinona izy, tsy noraraina izy, fa teny ratsy no navaly ny soa zay nataony. Ary ny zavatra tena mbola nitondra loza indrindra azy ho an'ny Mosesy de zao: nahita ny namonon'ilay Egyptianina io Hebreo io, nahatazany zany ary nijoro vavolombelona ny amin'izany. Ny any nataony Mosesy de zao tsy namaly fa raiky tahotra izy, de nanao hoe ay fantatr'olona izany. Ry mpiaino malala, aza ny loha samangina no jerena fa Andriamanitra zay tapiny loha, ary tsy nirindrina no mahasakana ny resaka rehetra zay ataonao ao an-trano, fa nirindrina aza miteny. Aoka tsika tsy hevitra mihitsy fa rehefa manao zavatra anankiray ka rehefa
nahazo antoka fa tsisy nahita iny de ho zay tokoa ny zava-miseho fa tsy marina izany. Misy mahita foana ny zavatra ataonao. Faharoa manaraka an'izay dia zao za matoky olona fa na zay verinao ho rahalaza ka iaro anao ao anatin'ny asa tsara zay neverinao natao dia manameloka anao. Eny ny zava-dratsy rehetra dia melohan'ny olona. Ny ratsy no manjaka ny manan-kery ary mora tadidina. Koa tato amin'ny sain'ity Hebreo ity dia lay famonoana ho faty no tena ny raikitra tao am-pony. Tsy no raraeny ma Egyptianina zay nampanompo mafy azy ilay Egyptianina zay nyvonoina. Eny fa na de nanana eloka be azy ilay Egyptianina de zao ny nijanona tao anatiny dia lay famonoana, lay sarany famonoana fanalana aina. Koa izany no navoakany indray. Lesona lehibe io ary nitondra lesona ho an'ny Mosesy na tonga tahotra ho azy. Ary lesona lehibe ihany koa ho atsika tsiraray avy izay mitony tena ho mpanompon'Andriamanitra. Isika izay ao anatin'ny finoana sy ny fanantenana fa Kristy dia lohan'ny fiangonana ary mpitarika atsika tsiraray avy. Aoka isika ry hava-malala mba isaitsaina lalina ny amin'ity tantara ity ka na inona nina ataotsika de aoka mba ho voninahitry'Andriamanitra. Fa na inona takona de tsy maintsy ampamohan'Andriamanitra amin'ny fotoanany izany. Na inona ataotsika iverintsika ho tsara de aoka tsika tsy amita tena satria ny zavatra iverintsika ho tsara dia ratsy mandrakariva. Na tonga ny apôstôly Paoly manao hoe asiako mafy ny tenako mangana satria tsy ny tsara zay iveriko atao no atao fa ny ratsy kosa no mahazo vahana. Engane ny tompo mba hanome fietrehetana tsara ho anao, hanome toe-po zay maniry ny tsara mandrakariva ary toe-po zay manaraka ny sitrapony. Koa Andriamanitra no hitahy anao sy ny ankonanao sy ny manodidina anao rehetra amin'izany teny izany ary dia mifanao veloma ho amin'ny fotoana manaraka indray sika namanao Andriambovonjy sy namana Samma zay atao amin'ny lafiny teknika. Veloma tompoko. Misy farany ny ratsy atao ety manapetrako ilay androm-pity sao ianao mihevitra fa haritra ny ety diso hevitra ianao fa mandiny ny fakampanay ny fitsapanako de nataony mba hitondra vokatso tadidio filay Jesosy de nisendry reriko ka nandresy reny ratsy tamin'ny Fandriamanitra mahita ny atao na ny miafina na ny miseho izao ko tandremona izao ny famindrana ovao raha te ho voavonjy ianao. Misy farany ny ratsy atao ety manapetrako ilay androm-pity sao ianao mihevitra fa haritra ny ety diso hevitra ianao fa mandiny Fandriamanitra mahita ny atao na ny miafina na ny miseho izao ko tandremona izao ny famindrana ovao raha te ho voavonjy
azy iana fasalamana voalohankarena kolokolo isanandro favilamena harena ny fahasalamako harena ny fahasalamako alalana olo zava-ketrena fahasalamana voalohankarena tandrovy ny fahasalamana mankasitraka anao manjoy atrany ny fandaharana iarahana amin'ny feo fanantenana iresaka fahasalamana indray sika arak'ilay feonkira famantarana teo ko manasanao anybilatsofina ankafiny fiarahana ny firarian'ny ekipa amin'ny feo fanantenana dia ny ahasalamanao mandrakariva arak'izay voasoratra ao amin'ny jaonina 7:2 manao hoe ry malala mangataka mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny hainao tahak'izay anambinana ny fanahinao ihany kanefa moa mandiha tany isika dia mbola misy ny tsy fahasalamana koa andao hivavaka ho an'ireo tsy salama andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro betsaka ny manaintaina sy marary amin'izao fotoana hitenenana izao ianao mahita azy ireny paritaka eran'ny Madagasikara vangio manokana izy ireny andriamanitro ary jereo manokana ny fototra retiny ianao no hibitsika amin'ny dokotera mpitsabo hanome azy ireo ny tsilotsaina ahafahany manome ny fanafody izay tokony hitsaboana azy ianao koa ny amahany olana eo amin'ny fividianana fanafody ary indrindra ianao ny asa amin'ny fanafody izay ampiasaina mba handaitra malaky noho ny amin'ny anaran'i Jesosy amen miraso indrindra tompoko omamiadana anisan'ny mahafaty vehivavy maro manarakaraka ny omamiadany nono ny omamiadany vozon'ny tranonjaza hoy dokotera teto tamin'ny fandaharana tamin'ny lasa anisan'ny antony mahatonga izany ny aretina vokatry ny firaisana ranofo ny fanaovana firaisana ranofo loloatra ary ny fanaovana firaisana ranofo amin'ny olona maro manampy izany raha mifoka sigara ilay vehivavy ary raha ambany ny hery fiarovana ho aminy dia tena azo eritreretina ny ahatrarany ity omamiadany vozon'ny tranonjaza ity ny mahafaly anefa raha toka tsy mbola lasa lavitra loatra ny aretina dia azo tranona tsara fa ny takiana amin'ny tsirairay dia ny anaovany fitiliana ny vozon'ny tranonjaza anio ary dia mbola iresaka bebe kokoa mahakasika izay amin'ny dokotera Solofo George isika izay vahiny efa sary tompotrano eto amin'ny fandaharana arena amin'ny fahasalamako tonga soa atao amin'ny fandaharana arena amin'ny fahasalamako ianao dokotera miarahaba tompoko faly miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana AWR ia raha tsy hivina kely nyresadresaka natao tamin'ny mpiaino farany tamin'ny fandaharana teo aloha dia hoe tokony hanao fitiliana ny vozon'ny tranonjaza ny vehivavy ka hono a dokotera azo faritana very vehivavy tokony hanao izany voalohany dia izao ny vehivavy rehetra izay fa nisy fiarahana tamin'ny olona na fiarahana tamin'ny lehilahy na tamin'ny vadiny nizaniza izy dia tokony hanao fitiliana ka atao izany ilay fitiliana taorian'ny fiarahana na tamin'ny vadiny azy ny vehivavy efa nanao firaisana ranofo no manao fitiliana ny vozon'ny tranonjaza dia tokotokony impiry re ohatra hoe manao izany amin'ity taona ity dia normal izay ny résultat arahabasoa arahabatsara dia amin'ny herintaona mamerina indray mamerina dépistage indray
normal arahabatsoa arahabatsara. Rehefa misy dépistage anankiroa na hoe frottis vaginal mo cervico vaginal ny filazana anazy, rehefa nisy dépistage anankiroa na frottis anankiroa ny fanelanelana herintaona samy négatif, zany hoe normal daholo izy roa, tsy nahitana ninninna, dia miova zany le rythme rehefa aveo, dia atao isaky ny 3 taona. Isaky ny 3 taona, manao foana isaky ny 3 taona, mandra-pahatonga ny 590 taona. Zany hoe nanomboka teo amin'ny firaisana ranofo voalohany no manao dépistage taorianiny, dia manao ndre mandeha, dia amin'ny taona manaraka, zany hoe dépistage anankiroa elan'ny mielanelana retaona, dia rehefa aveo raha samy négatif izy roa, dia manao isaky ny 3 taona mandra-pahatonga ny 590 taona ny vehivavy. Azo antoka fa voraintsika rehetra zay ka raha sanatria misy ahina ny amin'ny valiny fitiliana dia ahoana ny atao dokotera? Rehefa atao zany le frottis cervico-vaginal ka misy zavatra ahiahina, dia tonga dia manao ny antsoina hoe biopsie. Dia amin'iny zany le biopsie zany no manome diagnostic hoe na cancer le izy na tsy cancer, dia amin'izay fotoana zay zany atao zany ny fitsaboana. Misy fiomanana tokony ataon'ny vehivavy alohan'ny anaovan'ilay fitiliana amin'ny alalan'ny frottis? Eo amin'ny andro vitsivitsy, eo amin'ny herinandro eo, rehefa anao frottis dia miomana ho an'ny mpivady zany, dia tsy misy firaisana ranofo eo amin'ny herinandro eo alohan'ny anaovana an'le frottis. Dia tsy amin'ny fotoana ny fadimbolana anaovana azy, dia amin'izay fotoana zay tsy mampiasa fanafody, zany hoe le fanafody le atsofoka any amin'ny lalanjaza reny dia tsy ampiasaina mandritra ny fotoana io, satria reny fanafody reny dia mety misy fiantraikany any amin'ny frottis na le examen zay atao. Ya, tsy manao firaisana ranofo herinandro milohan'ny anaovana frottis zany, dia tsy amin'ny fotoana tongavan'ny fadimbolana ihany koa no anaovana ilay fitiliana. Reo zany no tokony ho fantatry ny vehivavy anao fitiliana. Inona dokotera ny tombotsoa azo amin'ny fanarahana ny fanaovana ilay fitiliana hatramin'ny 590 taona? Raha ohatra ny vehivavy anankiray maharaka tsara manao dépistage isan-taona mandra-pahatonga ny eo amin'ny 590 taonany, dia mampidina ny probabilité nantaha mety ahavoan'ny cancer-ny vozon'ny tranjaza eo amin'ny 3.9 isan-jato. Zany midina ny 83% probabilité atonga anazy ho tratra raha ohatra ka maharaka manao frottis indray mandeha isan-taona. Raha ohatra ka manao frottis indray mandeha isaky ny 3 taona, dia midina ny amin'ny 91% ny probabilité atonga ny olona io ho tratra ny cancer du col. Raha ohatra ka maharaka manao dépistage isaky ny 5 taona, indray mandeha isaky ny 5 taona, dia midina ny amin'ny 2.20 isan-jato ny probabilité atonga ny olona iny ho tratra ny cancer ny col de l'utérus. Zany hoe arakaraka ny le vehivavy mahavatra manao an'le frottis zany, dia ambany zany ny probabilité atonga anazy ho tratra. Ka zay zany mahatonga hoe le dépistage zany dia tena zava-dehibe ary tokony ataon'ny vehivavy rehetrarehetra tsy ankanavaka. Ya, misy fisorohana na atao hoe fanefitra ve amin'ity homamiada ny vozon'ny tranjaza ity? Amin'izao fotoana zao dia misy karazana vaksiny novokarina hiadiana amin'ny cancer-ny vozon'ny tranjaza. Ka io vaksiny io dia ho an'ny ankizy vavy mbola kely zany no atao anazy, manomboka amin'ny 7 taona dia efa azo atao. Ary tsara indrindra ny anaovana an'io vaksiny io eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 13 taona. Ka hono miasa foana ve io vaksiny io na dia ho an'ny tovovavy efa nanao firaisana ranofo aza? Tsara ny manamarika fa ho an'ny ankizy vavy izay mbola tsy misy firaisana ranofo no anaovana an'io vaksiny io. Mazava zay. Ndray mandeha ihany ve no manao ilay vaksiny sa misy famerenana re? Atao zany le vaksiny dia misy rappel, zany hoe ana fitombenana no atao dia misy rappel anankiroa. Ny rappel voalohany dia afaka 2 volana ary ny rappel faharoa dia afaka 9 mbolana. Zany hoe anankitelo zany total ny le tsindrona. Atao amin'ny andro voalohany dia après 2 mois faharoa dia après 6 mois zany ny anankiray.
raha vita vaksiny ve zany dokotera dia tsy mila manao fitiliana na froti intsony. Tsy midiko hoe efa nanao vaksiny dia tsy hanao froti intsony fa na dia eo aza la vaksiny izay natao dia tsy maintsy mbola atao ihany ny froti amin'ny fotoana tokony anaovana azy. Mino fa manidikidika ny sain'ny mpiaino antsika dokotera hoe misy tranga mety ahafantarana fa tratry ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza ve ny vehivavy iray. Inona ary no ahafantarana fa hoe tratran'ny kansera na ny homamiadan'ny vozon'ny tranonjaza ny vehivavy anankiray. Tsara ny manamarika fa ny lésion na ny cancer intraépithélial araka ny resantsika teo aloha na ny antsoina hoe lésion pré-invasive dia tsy hita mihitsy na jerena maso azy. Tsy zay zany fomba fiteny azy amin'ny teny frantsay hoe asymptomatique inapparente. Ena na dia atao spéculum azy tsisy nininna hita jerena zany l'école dia ohatra hoe normal tsisy nininna fa ny froti ihany na ny dépistage amin'ny froti cervico-vaginal ihany no mahita azy satria les cellules amin'ny microscope izy no hita les cellules cancéreuses microscope ihany no mahita hoe efa misy ty cancer ty olona ty vehivavy ty tsy hita masotsotra zao fa ny microscope no mahita azy. Ka ny lésion pré-invasive zany dia tsy hita fa rehefa invasive izy zany efa miditra fa somary miditra any amin'ny profondeur fa mihalala kokoa izy dia misy tranga miseho ity ivelany. Ka ny tranga matetika mpitranga indrindra dia zao misy ny antsoina hoe métrorragie provoquée par les rapports sexuels. Zany hoe misy raha mandeha avy any amin'ny vehivavy voaka eo amin'ny lalanjaza io aorian'ny firaisana ranofo amin'ny vadiny. Ka tsara ny manamarika eto ary tokony fantatry ny vehivavy rehetrarehetra zany fa aorian'ny firaisana ranofo dia tsy tokony hisy raha mandeha mihitsy any amin'ny vehivavy. Ka raha ohatra ka niseho zay tranga zay aoka ho maido satria anisan'ny fambara anankiray mampiseho ny canceran'ny col utérus zay. Tsy voatery tsy maintsy ho canceran'ny col utérus fa raha miseho zay tranga zay avy hatrany dia tonga dia manatona dokotera jerena hoe inona maro ny mahatonga an'ilay izy. Fa averiko ny mandeha ho an'ny vehivavy ara-dalàna dia tsy tokony hisy raha mandeha aorian'ny firaisana ranofo tamin'ny vadiny. Iny zany no voalohany indrindra manaitra ny vehivavy. Dia faharoa tsy indraindray dia mitranga misy ny antsoina hoe leucorrhée purulente, misy zavatra fotsifotsy mivoaka avy any amin'ny lalanjaza ohatra ny nana, maimbo, tsy indraindray misy raha miaraka aminy. Zay zany anisan'ny zavatra tranga mpiseho matetika. Ary raha ohatra tsy voatsabo ihany ilay izy fa voamaika miamitatra ilay homamiadana dia mety marary any ambanin'ny fohitra. Dia mety sahirana rehefa mivoaka fivalanandrano dia mety vonto ny tongotra arakaraka ny fisehoany ary rehefa tena lasa lavitra moa izy mampalahelo fa mitarika amin'ny fahafatesana. Mandeha raha aorian'ny firaisana ranofo zay zany fambara iray dia eo ihany koa ny fisin'ny tsiranoka ohatra ny nana misy raha misy fofona maimbo fambara ray ihany koa zay noho izany re aoka ho mailo amin'ny fanaovana fitiliana. Inona zany ny tokony atao sy ny afatra dokotera amin'ny mpiaino antsika? Eto amintsika aiza ary ny tokony anaovana ny fitiliana, aiza ny tokony anaovana ny frottis cervico-vaginal. Manatona ny toeram-pitsaboana akaiky anao indrindra, ao zany no manome anao sosokevitra hoe ary le izy no tokony atao. Ity fandarana ity dia natokana indrindra ho an'ny vehivavy. Tsy ho an'ny vehivavy ihany fa ho an'ny lehilahy ihany koa satria ny lehilahy no manoana ny vadiny. Ka ny vehivavy rehetra izay efa nisy firaisana aranofo dia tokony anao dépistage amin'ny alalan'ny frottis cervico-vaginal. Manao indray mandeha isan-taona mandritra ny 2 taona. Raha ohatra ka izy roa négatif, zany hoe normal tsy nahitana ninina, dia manao
indray mandeha isaky ny telo taona mandra-pahatonga ny 5 taona ny vehivavy. Raha ohatra ka araka tsara zay sosokevitra zay dia tsy atahorana ity cancer du col ity. Matetika ny zava-misy dia zao, ny vehivavy dia tsy mahafantatra fa tokony hanao an'io fitiliana io izy. Ary zay indrindra no isiny zao fanentanana zao fa ny vehivavy rehetra dia tokony hanao an'io fitiliana io fa zava-dehibe zany satria zava-dehibe miatra manaina. Mampalahelo fa be dehibe ny vehivavy ndao sy ny fahafatesana maty ny cancer du col satria tsisy nampahafantatra azy fa tokony hanao fitiliana izy, tsisy nampahafantatra azy fa tokony hanao frotty izy. Fa zay zany no mahatonga an'izao fandaharana zao, fanazavana sy fanentanana. Ka misaotra antsika indrindra nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, inoako indrindra fanavotra vehivavy malagasy be dehibe amin'ny kanserany homamiadan'ny tranonjaza izao fandaharana izao. Misaotra toko. Mankasitraka indrindra dokotera. Antenaina fa tafapaka tany am-piaino rehetra izay resadresaka sy afatra natolotra ho anao teto izay. Mirary fahasalamana feno anao ny ekipa amin'ny feo fanantenana. Hifarana ny fandaharana rena fahasalamako, hisaorana indrindra dokotera Solofo Georges, médecin chef ao amin'ny Institut de la Vision Madagasikara, nanampy antsika tamin'ny fiadiana amin'ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza. Andriamanitra ny ampitombo ny fahalalany. Ankasitrahana ihany koa ny fanarahana amin'ny fandaharana hatramin'ny farany. Samy hotahian'Andriamanitra isika rehetra. Zohanitra no nanatotosa ny fandaharana arena ny fahasalamako anao, rilay kosa teo amin'ny lafin'ny teknika. Mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Rasitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko. Fanoteninao no fahamarina. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Zavatra iray aloha ny fahalalana any Kristy. Ny fahalalana any Kristy zany no ifantohantsika amin'ity fiarah-mianatra anio ity. Miaraka aminao hatrany ny namanao Elion André Mitanso. Miantoka ny fiainana mandrakizay mihitsy ny fahalalana any Kristy. Raha miteny ny aty amin'ny faritra tandrefana hoe mahalala olona anankiray dia mahalala ny anarany izy, mahalalalany hoe taiza izy niteraka, izy ny ray aman-dreny, inona no asany. Dia fa afaka miteny izy hoe fantatro. Fa ny amin'ny toe-tsaina tatsinanana izay nanoratana ny baiboly eo anivon'ny Jiosy dia ny hoe mahalala dia midika mifandray-po mihitsy, fandray akaiky mihitsy amin'ilay lazaina fa fantatra. Zay hoe mahalala. Hitantsika amin'ny fahasamihafany indray mahalala ra-tsaina fotsiny, fa ny anankiray tena mifandray akaiky, mifandray apo mihitsy. Ka raha resana hoe zavatra iray aloha tena lehibe mihitsy miantoka ny famonjenantsika ny fahalalana Kristy dia amin'ilay hoe mahalala azy satria mifandray apo akaiky aminy. Dia tsy mahagaga raha entiny makany amin'ny fiainana mandrakizay satria mifandray apo akaiky aminy tetỳ an-tany. Misy andino novakitsika aloha atakarantsika ny hevitry ny lesona izay tiana ampitaina amintsika amin'ity anio ity. Filipiana 4:10-11. Filipiana 4:10-11. Avy dia mafimafy ny fanomboany, fa izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia ombany fanozonana. Fa voasoratra hoe voaozona izay rehetra tsy maharitra mankatò ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny boky ny lalàna. Deutéronome 17:20 no misy an'izay. Voaozona izay rehetra tsy maharitra mankatò ny zavatra rehetra voasoratra amin'ny boky ny lalàna. Ary zany mihitsy, izy amintsika ny maharitra mankatò ny zavatra rehetra voasoratra amin'ny boky ny lalàna. Tsy misy na iray aza. Indraindray mahavita, indraindray tsy mahavita. Ary raha mahavita koa aza
dia ny ampahany sasany vita dia ny ampahany sasany tsy vita dia voaozona zany. Noho izany tsy azontsika tao ny antehitra ahazo famonjena amin'ny alalan'ny fanajana ny lalàna. Manaja ny lalàna sika noho ny fitiavana ilay tompony lalàna. Ary misy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika ny tsy fanazanan'izany, ohatra hoe mangalatra ianao dia migadra ianao na voasazy ianao. Misy tombontsoa be mihitsy ny fanajana ny lalàna. Fa eo anatrehany famonjena izay omen'Andriamanitra antsika makany an-danitra, na ianao maharitra mankatony zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny boky ny lalàna ary mifanaraka amin'ny toe-tsaina tian'Andriamanitra hanajantsika ny lalàna. Na ianao miantehitra amin'ny fahamarinan'i Kristy, izany hoe miantehitra amin'izay nataon'i Kristy ho anao teo amin'ny hazo fijaliana, izay hiantoka ny famonjenanao. Ity faharoa ity no planina azo antoka napetraka Andriamanitra hamonjena antsika. Dia anjarantsika misafidy. Vakitsika ny 1:12. Hita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona amarinina eo anatrehan'Andriamanitra. Mazava zany fa ny marina amin'ny finoana no velona. Ary ny lalàna tsy araka ny finoana, fa izay mahatandrina izany no velona aminy. Araka ny fandraisana teo, Kristy nanavitra anay tamin'ny ozony lalàna, satria tonga voaozona monjy anay izy. Fa voasoratra hoe voaozona izay rehetra miantona amin'ny hazo. Nanina moa Jesosy niantona teo amin'ny hazo? Satria isika no tokony niantona teo, tokony ho faty teo, fa izy nanaiky ho faty teo amin'ny toerana tokony hafatesantsika. Izay no ilazana hoe voaozona izay rehetra miantona eo. Voaozona satria nandika ny didin'Andriamanitra. Dia Jesosy no lasa nandray an'ilay ozona hisolo heloka atsika. Ny tanjony tamin'izany dia ny hatonga atsika mba handray kosa ny fahamarinany izay hatonga atsika ho marina eo anatrehan'Andriamanitra. Fa misy moa tsy manaiky an'izany, dia zonao misafidy izay tianao amin'ireo, na ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana na ny famonjena amin'ny alalan'ny fitandremana ny lalàna amin'ny fomba tsy miovaova ary ny lalàna rehetra. Tsy pihana foana, tsy mitenitsika hoe tsy ilaina ny lalàna, fa ny anarantsika teto, fa tena raha tsy misy ny lalàna tsy fantatritsika ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Sahala amin'ny fitaratra verina ihany ny lalàna. Afaka maneho ny mety sy ny tsy mety izy, fa tsy afaka manadio ny tsy mety eo amin'ny tarehintsika. Tsy maintsy makany amin'ny rano isika mba ho diovina. Averina ihany izay tsy mampaninona aho ny apôstôly Paoly manao teny averina raha mahasoa anareo zany. Toizantsika ny 14 amin'ny Filipianina 4. Mba ho tonga amin'ny jentilisany fitahinan'i Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy, ary mba ho raisintsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Ry rahalahy, miteny araka ny fanaon'ny olona, na dia ny fanekena ataon'ny olona ihany aza, rehefa vita mafy dia tsy fanao ny manatsoaka na manampy izany. Ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany nilazana ny teny fikasana. Tsy lazainy hoe ary ho an'ny taranaka toy ny milaza ny maro, fa toy ny milaza ny anankiray ary ho an'ny taranakao, dia Kristy zany. Tsy ambaratelo ahafahana mandova ny fiainana mandrakizay ny fahalalàna tsara any Kristy izay midika ho fifandraisana am-po akaiky aminy tsy miato. Zao voalaza ao amin'ny Jaona 7:7. Voarakitra ao amin'ny tonom-bavaka nataon'i Jesosy mihitsy zany fahamarinana lehibe zany. Jaona 7:7. Izao ny fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Dia fandresantsika teo ny hevitry ny hoe mahafantatra amin'ny toe-tsaina nanoratana ity voalaza ity, izay midika ho fifandraisana am-po amin'i Jesosy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko izy no hiditra amin'ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapony iray izay ny an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay, tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va zahay, tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va zahay. Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka. Azonao vakiana ny ao amin'ny Matthieu 7:7-20 mirakitra izay voavaky teo.
dia ahoana zany ilay jesosy tonon'ny olona na yesoa na jesus na jesus zany mitovy daholo anie fa araky ny firenena mampiasa azy no anonana azy tsisy fahadisoana zany. Inona zany ilay hoe jesosy nentina namoana demonia, nentina nanasitrana, nataony reto olona reto? Satria rehefa tena miseho anatren'Andriamanitra, miseho anatren' Jesosy, dia ambarany marimarina mihitsy tsy fantatro angenareo hatr'izay. Dia izao no toy ny teny ao Matteo 10:12 sy 13. Matteo 10:12 sy 13. Ary amin'izany nazovo no anaika eo anatren'ny olona dia ekeko kosa izy eo anatren'ny raiko izay any an-danitra. Fa nazovo no andaha eo anatren'ny olona dia ho lavoko kosa izy eo anatren'ny raiko izay any an-danitra. Ny fijoroanao ho mahatoky ary tsy mampandefitra mihitsy ny fifandraisana amin'i Jesosy, mametraka azy ho lohalaharana foana eo amin'ny fiainanao sy ny safidinao, zay no miantoka ny fanekeny ianao koa eo anatrehan'ny fitsarany lanitra. Dia anjaranao misafidy. Ahoana moa no ahafantarantsika an'i Jesosy? Amin'ny alalan'ny famakinany teniny, tsy zay? Amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa aminy, amin'ny alalan'ny fifandraisana tsy tapaka aminy amin'ny alalan'ny vavaka, eo ambany fitariany fanahy masina, satria mety ho diso isika. Nifandray tamin'ny mpianatra anie Jesosy fa ela be ny mpianatra vao nahalala tsara hoe izy ary inona ny iraka nampanovina azy. Mila ny fanahy masina isika vao tena mahafantatra ny planin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra voarakitra ao anatin'ny teniny. Fa arakaraka ny ahafantaranao azy no anakekezanao azy bebe kokoa, satria miaina ny fanandraman'ny hery ny fitsanganany tamin'ny maty ianao amin'izay. Araka voalaza amin'ny Filipiana 4:10, izay manangana antsika ho amin'ny fiainam-baovao ihany koa. Fomba iray hafa anatona antsika akaiky an'i Jesosy ny fiombonana amin'ny fijaliany. Filipiana 4:10 misy an'izay. Ireo fizahan-toetra avelany mandalo amintsika, ny fanandramana marary rehetra izay avelany hiaretantsika, dia manampy antsika hafantatra akasitraka bebe koa ny zavatra ny lalovan'i Jesosy no ny amintsika, no ny amiko sy ny aminao, ary atakatra amin'ny fomba mazava kokoa ny teniny sy ny sitrapony. Ny fomba anankiray akoatran'ireo fomba fahatelo tia ahafahantsika manakaiky bebe kokoa an' Jesosy dia ny fiezahana anatratra ny marika. Araka voalaza amin'ny Filipiana 4:7. Toy ny mahita mpiazakazaka mifanina antsika amin'izany, miazakazaka mandra-patonga eo amin'ny tsipika farany izay tsy maintsy dinganina ahafantarana fa tonga ianao. Dia antsoiny apôstôly Paoly hoe niloka ny fiantsoan'Andriamanitra ny ambony ao amin'i Kristy Jesosy ny raisina amin'izany. Tahaka ny akaran'i Kristy any an-danitra, taoriana ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty, isika koa dia asain'Andriamanitra mba handray izany valisoa any an-danitra izany, dia ny fiainana mandrakizay. Ny tompony hanampy ny tsiraray amintsika mba samy hahazo izany loka izany. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR